MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nakorotana ny fampianarana indrindra ho an'ireo mpianatra kilasy-panadinana ny fanerena amin'ny endriny rehetra. Ireo mpampianatra ampandany ny kandida Irmara amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Manaitra ny mpampianatra anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy amin'ny maha-adidy masina ny fampianarana araka izany ny filohan'ny ADEPM ary miantso ny fitondram-panjakana tsy hanao takalonaina ny zaza malagasy. Atomboka amin'ny distrika Navaradrano ny fanovanan'ny Madagasikara ho ny kandida avy amin'ny kolektifa malagasy Androany tao Anosy Arivo, commune Ambohimanga Rova. Hojerena manokana ny lalàna ho fiarovana malagasy amin'ny taniny rehefa tonga iny amin'ny anteny miram-pirenena ho ny kandida Ajo Andriananarivelo. Nisy ny varainventy toy ihany koa ny vakivakim-bola na ny vola tsy vaky. Fomba fifanakalozana arabola teto Madagasikara mialohan'ny nisy ny vola talatasy voalohany teto amin'ny tsika tamin'ny taona 1990. Nivoatra mifanaraka ny tantara Madagasikara ny fivoarany fampiasana vola manomboka tany amin'ny takalo hatrany amin'ny fanotana vola taratasy. Any ivelany tratrany orany kijanindray ny tapany atsimon'ny Brezila amin'izao fotoana izay efa nitondra takaitra mafy tamin'ny tondra-dranogoavana mitombo hatrany araka izany ny fahavoazana ary manano sarotra ny famonjena voiny. Raha iverenana nampiakatra ireo renirano ny orany kijana nanomboka ny fiandohan'ny volana tany atsimon'ny Brezila raha nitatitra farany ataon'ny tompony andraikitra tany an-toerana mahery ireo tapitrisa ireo olona voahitsakitsaka. Alahady faha 12 ny volana May 2024 faly tafiaraka aminandray tong kilasy tombovavy tonga soa indray tao amin'ny fampalalam-bavao Cool TV ao amin'ny ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo vavao nisongadina ho amin'ny androany hatramin'ny farany anomboantsika izany ary anakorotana ny fampianarana indrindra ho an'ireo mpianatra kilasy mpanadinana ny fanerena amin'ny endriny rehetra ireo mpampianatra ampandanina ny kandidany Irmara amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Manaitra ny mpampianatra anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy amin'ny mahadidy masina ny fampianarana araka izany ny filohan'ny ADEPM ary miantso ny fitondram-panjakana tsy hanao takalonaina ny zaza malagasy. Fanadidina mikasika izay entiny Ivrisha. Kiondalana farany amin'ny famerinana ho an'ireo mpianatra indrindra ny kilasy-panadinana ny 3 volana fahatelo. Mitaky fifatohana betsaka ho an'ny mpianatra izany ary ilaina fankahirezana sy tohana avy amin'ny mpampianatra ihany koa. Ireo izay tsy ho tanteraka ary tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fiatrihan'ireo mpianatra ny fanadina mpanjakana raha ny zava-misy mahakasika ny fanerena amin'ny mpampianatra ampandany ny kandidany Irmara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tiany tena 3 volana atao hoe goavana zany amin'ny mpianatra nala fanadinana satria amin'izao fotoana izao tokoa no anaovana ny famerenana ankapobeny ary tena atao hoe famerenana tena liany amin'ny fanadinana mihitsy zany no aseho amin'izao ka noho izany zava-dehibe zay. Zavatra tsikaritra nefa sy ny heno erosy etsy dia terena ireo mpampianatra zany anao fampielezan-kevitra amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Misy fiantraikany goavana tokoa zay amin'ny mpianatra zany satria mila akakezina izy ireo ary mila ankahirezina kanefa mazava ho azy rehefa lasa zany reny mpampianatra reny satria heno hoe misy fivoriana tsy aro ary tsy hoe indray mandena indro fa matetitetika dia mazava ho azy misy fiantraikany zany eo amin'ny fanabeazana. Manaitra ny mpampianatra rehetra indrindra ny ninivin'ny sekolim-panjakana anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy indrindra amin'ny mahadidy masina ny asa fampianarana araka izany ny filohany ADEPM amin'ny mahandraikitra iombonana ny fampianarana. Dia afatra zany ho an'ny mpampianatra ny atao hoe atondraranareo voalohany dia amin'ny fampianarana
noho izany a totosao araka ny tokony ho izy zany a ny fampianarana asa masina zay ataonareo ho amin'ny fitondram-panjakana ihany koa dia mba eto zay de mba manipihevitra hoe aza de atao takalonaina re ny zaza malagasy satria heritaona indray anie vao misy fanadinana raha sanatria mivavaka misy tsy fahafahany eo ka noho izany mba jereo ihany ny zaza malagasy a manarak'izay dia ny zavatra mahagaga de zao rehefa misy zavatra mahamay a dia hay le miantso an'le mpampianatra kanefa amin'ny andavanandro mpiainana dia atao ohatran'ny taomboanjo ihany izy ireny nahitana indray no akifikifika ka noho izany dia mba oka mba hiasa araka ny asa zay ataony zany a ny mpampianatra. Ankoatr'izay manaitra trano ny fitondram-panjakana anao lara-pamena ny tontolo ny fampianarana ihany koa ny ADEPM ansihatra izay iaraha-miaiko fa mitotongana amin'izao fotoana izao ary tsy mbola hita taratra ny fahavononana sy ny paikady anarenana azy. Fa ina olany tamingana ny sokatra radia atao amin'ny faritra Antsimo andrefana manoloana ny fitrandrahana antsokosoko mirongatra amin'izao fotoana ho ny firaisamonim-pirenena avy any an-toerana tsy misy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo trano tehaka tsy ampiakilan'izay ny teti-bola ny fanjakana sy ny tompony andraikitra ifotony miady ho amin'izany fanadidina mikasika ary. Fokotany miisa roa amin'ny komina Androka distrika Nampany faritra Antsimo andrefana sisa no ahitana ireo karazana sokatra arabika ho ny teo nivon'ny firaisamonim-pirenena Sojea any an-toerana. Mampanay tanteraka mikasika ity sokatra mampiavaka ny faritra Antsimo andrefana ity noho ny firongatry ny fitrandrahana antsokosoko hatramin'ireo foko izay mivelona amin'ny fihinanana izany sokatra izany no tsy mahita azy ireo intsony raha ny fanazavana hatrany. Ny ho faharingana fahalaniany io sokatra io amin'izao fotoana izao tena manaitra anay satria hatramin'ny taona 2024 no niasana mahakasika an'io fa mbola tany amin'ny faritra moa zany tamin'izany fotoana zany 2024 2024 dia niasa ho fiarovana an'io sokatra io ny COGEA tamin'izany fotoana zany mbola commune anakiroa zany hoe fokotany maromaro ao anatin'ny commune anakiroa dia ny commune Tampolo sy ny commune Androka mbola ahitavana an'io sokatra io ianao ara raha ho an'ny Androka ny avy an'ny Tampolo zay lalana eo amin'ny 50 kilometatra eo dia mbola mahita sokatra eny amin'ny moron-dalana eny fa amin'izao fotoana izao amin'izao tsika miteny izao fokontany anakiroa ao Androka no mbola misy sokatra vitsivitsy dia ny fokotany Ankilibory sy ny fokotany Bevoalavo ao Androka eo fa nankay zary ireo sokatra. Ankilany hiaran-tsindrisira matahora ny mpampaneny lakolosy ny fotony milaza ny zava-misy mahazivana manoloana izany ireo mpitrandraka amin'izao fotoana manodidina ny $12 ny andraisana ireo sokatra eto Madagasikara ary mahatratra any amin'ny $2,000 ny amarotana izany any ivelany hoiatrany ny professeur John Ratsimbazavy. Efa nisy zany hatramin'ny hoe fiarahana antiliara dia ampiarahan-jareo amin'ny anaty gony miaraka amina coco dia rehefa mipipi le sokatra satria le sokatra tsy maneno dia ny fofony re dia mety ho fantatra hoe sokatra ny ao anaty dia efa misy fomba fanoloana an'le gony zany antsiprian zany voalaza ao anatin'ny New York Times 5 page sa 6 page amina gazety magazine ngezabe le izy ka ilazana amintsika fa tambazotra tena hatramin'ny vidiny ao dia le olona moa le guide tsy hanonona ny anaran'olo leto fa voalaza odolidolo sy ny fomba sy ny hôtely eo andazy be andalovan'le izy tamin'le tsy ny sokatra ihany fa ny bibilavo zany voalaza odolidolo zany hoe mirehare mihitsy le olona nahazo amin'izy ohatrany hoe ro izy tamin'ny fomba natongavan'ny trany Orlan tany Colorado fa voatantaro amin'ny Tsipriany mihitsy ny gagy anao mamaky an'le izy fa tena tambazotra matanjaka le izy zay ny anipihako hoe mila tambazotra matanjaka koa zany ny mpanao tsara. Raha ny zava-misy eto an-toerana inefatra raha betsaka ny fantratrahana bibidy sy azo sarobidy fantatra ny rehetra tamin'ity taona ity hoy ireo firaisamonim-pirenena saingy mihoatra noho izany ny tranga ny faritra Sava sy Analanjorofo no ahitana trafika betsaka raha ny fanazavana. Le sokatra eto ny teti-bola izay ambany ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana isan'ny takin'ireo firaisamonim-pirenena ihany koa manoloana izany ny fametrahana ny direction de compte eo amin'io ministera io.
Atomboka amin'ny distrika Navaradrano ny fanovana ny Madagasikara ho ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy androany tao Anosy Arivo commune Ambohimanga Rova ho jerena manokana ny lalàna ho fiarovana ny Malagasy amin'ny tany rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena ho ny kandida Ajo Andriananarivelo. Fanadidina mikasika izay intiny Onasainy. Mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny 700 mponina eto amin'ny fokontany Anosy Arivo commune Ambohimanga Rova. Olona sedrainy ny mponina ny faratsiany lalana amin'ny famoahana ireo vokatra fa ny tena mampikaikaika ireo tantsaha ny fisian'ny mpanararotra manapatra fahefana sy manao hevipetsy maka ireo tany onenana sy iveloman'ny mponina. Olona ny fananantany izay fantatra loatra ary efa nitondrana vahaolana saingy ilaina tohizana sy amafisana ny famahana azy ho ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy Ratavy Lahandry sy Ajo Andriananarivelo. Fantatro le olana resaka tany. Betsaka ny zay ndratry fantatrareo fa ministry mifananantany ary zay nijoroky ihany koa satria betsaka ny olona sairana amin'ny tany amin'ny faritra misy antsika manodidina ity. Zany tokony vahana ary mila olona samy teny amin'ireo mpanambola sy ireo rehetrarehetra miseho azy manana fahefana mampijanona an'izany tsaraty zany tapitra ny tantsika. Zay ny adivanay. Zay ny nanaovantsika bron fananantany tokana ho ana Varadrano na afahantsika manara-maso ary mbola tohizatsika mifanaraha-maso amin'izany tany zany aty amintsika ty. Ary zay nijorotsika koa mba hanitsina ny lalàna satria maro ireo tany zay efa misy atsika nefa tany colon taloha misy aty amin'ny faritra misy atsika ty misy ihany koa le tany aty Laniera sy manodidina zay fantatritsika le hoe le zone Laniera ray manontolo iny betsaka nefa mamboly amin'iny nefa tsy nahazo titre hatramizao. Marina sa tsy marina? Tsy maintsy hovaina ny lalàna mba hahafahan'ny olona tsiraray avy misitraka an'izany tany zany. Hojerena ny fomba rehetra iarovana ny Malagasy eo amin'ny tanina rehefa tonga eny anivon'ny anteny meram-pirenena fa tsy hota zany potsiny ihany koa ireo manao ampimamba sy mifehy ny rano tsy ara-drariny ao amin'ny distrika Navaradrano ho hiatrany ny kandida laharana faharoa amin'ny bileta tokana. Aina ho an'ny Malagasy ny rano ka tokony atao vaindondra raha ny fitantanana sy ny fikajiana azy araka ny tokony ho izy. Vao tonga teo dia rano ndresahana teto. Mijaly rano atsika ty amin'ny lemaka ty. Nefa ny tsy tokony hijaly rano. Rehefa tonga amin'ny fahavaratra dibo-drano. Rehefa tonga amin'ny maintany tsisy rano. Nefa ina na rano ty distrika misy atsika ty. Zany ve dia mbarariny. Aty amintsika ny rano dia tsika indray no mijaly rano. Na dia somary sahirana ary amin'izao fotoana izao fivavahan'ny toetrandro. Fa le mpitondra sy ny mpitatana rehetrarehetra tokony mba ho tonga saina hoe ny tombontsoa iombonana aloha zay vao ny tombontsoa an'olo tokany. Tsy maintsy ataontsika zay amahana ny rano miverina makany mamba fa tsy alonaka atao dibo rano fotsiny ny tanin'olona rehetrarehetra ary rehefa avy ny fahavaratra dia hoe eniko le izy hoe nitapenana zao kidalina zao. Marina sa tsy marina? Fa maninona ny tapenana? Fa nga tsy olona mamboly eo sa ny olona ty Avaradrano tsy olona fa ny olona any ambadika any ihany natahorana fa manambola sy ny rehetrarehetra. Tsy mety zany. Tsy maintsy vahatsika zany ary tsy maintsy andraisantsika fepetra miaraka satria tsy misy an'izany atao tombosialy zany rehefa samy voaka malagasy. Zany ny tolomantsika. Zay le fanovana ilaina. Androany nanatrika ny Iragasy niarahana tamin'ny Rafarasimanga teto Anosy Arivo commune Ambohimanga Rova ireo kandida avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy eto amin'ny distrika Navaradrano. Fotoana ihany koa nanentanana ny olom-pirenena anefa ny adidiny amin'ny 7 Mey izao ka hifidy ny kandida ny fanovana eto amin'ny distrika Navaradrano izay laharana faharoa ao amin'ny bileta tokana. Isent vetivety anatin'ny dokam-barotra fosika ho tohizantsika ny fampahalalam-baovao aoriana indray doka vetsireto. L'orage, le soleil, la nature,
Les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Tavavena sady eto amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy. Ny vaovao ny kolektif malagasy hatrano anohizantsika izany tapany faharoa izany. Mamerina indray ny fahavitrihan'ny olom-pirenena Andatsabato ny hevitra entin'ny candidat maître Miadana Ratsimba sy Erika Randrianaivo, candidat eny amin'ny district Anambohitra Atrimo. Maro ireo olom-pirenena mitaraina ho ataon'ny mpanao politika tohatra fiakarana fotsiny mandritra ny fitsidiana fokotany. Ataon'izy ireo fanadidina mikasika izary. Votaram tamintsika ny candidat atsika ho fidina ato amin'ny district atsika Anambohitra Atrimo. Atotro collectif malagasy maître Miadana Ratsimba sy fampelezan-kevitra mamerina indray ny fahavitrihan'ny olom-pirenena Andatsabato ny hevitra entin'ny candidat maître Miadana Ratsimba sy Erika Randrianaivo, izay candidat eny amin'ny district Anambohitra Atrimo. Isaky ny fokotany tsy diana dia maro ny olom-pirenena maneho fa tsy hompanantenana amin'ireo olom-boafity sasany tsy mahatsiaro vahoaka intsony rehefa nahazo fahefana. Tetsaka ny olom-bava-boaka teto fa mifahitako azy ampidrasa amin'izay a olom-bava ninona no nataony fa tsy nisy ho anay fomba mpanao politika milatsaka ifotony ohatr'izao rehefa manao propagande fa rehefa tafita dia tsy mirarahan'le majinika intsony fa ao nareo fa zay ny ambony zay dia ny tiany atongavana zany a hoe ohatra zao atao aminareo manao propagande zao rehefa laninareo dia midiny fotony dia mijery any zavatra rehetra hoe manao ahoana ina ny etahitanareo vahoaka zay le solom-bavam-boaka fitondra ny etahitam-bahoaka. Fandrina dia tsy ohatra teo aloha intsony tonga amin'ny propagande dia tonga eto izy iny izy hitanay eto a iny ray mandeha iny ary efa fampiteny mety eto mihitsy dia nareo ne zao ray mandeha zao ihany no hitanay e mandrapatatry mandahanareo fampanontinay kosa araka izay teninareo teto regany Andriamanitra takapanantsika iona matetika tika hitanareo ngamba tompoko ao zany commune Aronarivo zany dia maizina apototromy mazava mbola tsy nahita tonga aminareo anakaray ara-tany ary natao impavia iny a en commune ihany mijanona dia amin'ny degré fa ty lalany ty dia tsy nikasihan zareo mampalahelo zany tompoko ka io anareo raha tonga amin'le toerana dia mba eto re ny etaetan'le tambanivohitra fa mafy loatra amin'ny mahazo azy. Velona indray ny fanantenana rehefa nitafa tamin'ny candidat maître Miadana Ratsimba sy Erika Randrianaivo izy ireo. Tsy misy fizarana volana fitafina fitaovana ataon'ireto candidat ireto mandritra ny fidinana ifotony izay ataony fa hevitra maty paika no aroso.
voromaro be hatrany ireo vahoaka eny fotonengy mifampiresaka mivantana amin'izy ireo. Ny fitetezanay faritra rehetra zay alehanay tao anatiny ny atao hoe pré-campagne na ny hoe fampilezan-kevitra mialohan'ny fotoana moa zany a dia tsotra fotsiny ihany. Tianay ho fantatra ny hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny commune efatra amby roapolo mandrafitra ny district eny Ambohidratrimo. Aiza ho aiza ny atao hoe dingana efa nataony ireo tompon'andraikitra teo aloha ka mba ho tohizanay raha ohatra ka nisy zany. Ary fahatelo, ny fampandrosoana dia tokony miainga amin'ny olana fototra izay filana fototra izay zavatra andrasan'ny commune tsirairay. Izay olana na izay hoe filana fototra takiny ny voaka eny fotony izay no tokony asa entina eny anivo ny anteny miram-pirenena. Nitsidika ny commune Ambohidratrimo sy ny commune Iarnarivo ireto kandida ireto tamin'ny lakamisy teo. Saika voatsidika avokoa ny fokotany maro ao anatin'ireo commune ireo. Nanamafy ny mazava lehibe ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ireto kandida ireto. Ozy mamalo hoe toko fitaka fa natao no hita. Anjaranareo no misafidy. Fa raha ohatra nareo ka mametraka hoe fiovana ho an'ny fampandrosoana dia manentana nareo androany Maître Miadana Ratsimba, Pisolo Vava, Erika Arandrianaivo, Yara Manonja, mijoro izahay menada ary tena sy voazao izahay no mijoro fa efa nijoro hatramin'izay ho an'ny tombotsoa ny tanindrazana. Tsy ankijanona fa mandeha isan'andro ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida Maître Miadana Ratsimba sy Erika Arandrianaivo izay atolotry ny vovonana kolektifa ny Malagasy eny amin'ny district Ambohidratrimo. Lohalarana reo toerana tena voasokajy ho lavitra andrina. Ankafaliana trany no andraisan'ny vahoaka eny fotony azy ireo mandritra izany. Ny candidat atsika ho fidiana ato amin'ny district atsika Ambohidratrimo atolotry collectif amin'ny Malagasy Maître Miadana Ratsimba sy Erika Miara Manonja. Fa lafomba vahoafa kosa indray mbola ambony tany vehivavy maty ampiterana eto Madagasikara raha ny tarehimarika farany avy amin'ny OMS na ny sampandrarany firenena mikambana mikasika ny fahasalamana tsy ampiny isan'ireo mpampivelona na sage-femme ka antony io tarehimarika ambony tsy misy fiovana io tao anatin'ny taona maro ho ny teo anivon'ny UNFPA na ny tahirim-bolan'ny firenena mikambana momba ny mponina. Christian Dimby no mitatitra antsika ny andindinizay. Folo isan'andro ny vehivavy manty ampitirana na eo ampitondrana voaka eto Madagasikara no ny fampian'ireo mpampivelona na sage-femme raha ny tarehimarika farany avy amin'ny OMS na ny sampandrarany firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Tsy marisika ireo vehivavy ihany koa no manara-maso ara-dalàna ny toe-pahasalamana sy ny fitondrany voaka ka mampiakatra ny tarehimarika ho ny teo anivon'ny UNFPA na ny tahirim-bolan'ny firenena mikambana momba ny mponina. Ny eto Madagasikara folo isan'andro ny vehivavy maty eo ampiterana na hoe suite amina complication liée à la grossesse na liée à l'accouchement dia ao anatin'izy ireo vehivavy anankitelo latsaky ny 7 taona. Ny importance ny tena mahatonga an'izay matetika tsy dia misy ny suivi tsy fisin'ilay suivi nefa dika azy hoe matetika koa ny vehivavy tsy voaraky ny sage-femme na professionnel de santé manana andraikitra ngeza be zany ny sage-femme raha ohatra ka hoe tiatsika ahena ny io statistique io. Fa olana tokony ho raisin'ny fanjakana araka izany ny ampitomboana ny isan'ireo mpampivelona eny anivon'ireo hôpitaly tsirairay avy. Eo ihany koa ny fanomorana ny fisitrahan'ny mponina fitsaboana sahaza azy ireo eny anivon'ireny tobi-pahasalamana ireny raha tiana ny ampihena izay tahany vehivavy maty ampiterana izay. Fomba manahoana no azo atao hievitena le décès maternel sy ny aretina mety ho azo avy amin'ny fiterana zay fistule moa nytresana teo fa inona ny afatra tiana ampitainy mpanao gazety zany dia hoe tsara kokoa miteraka any amin'ny hôpitaly
fa tsy niterateraka any à gauche à droite amin'ny charlatan isan-karazany satria vao misy complication dia légal fahafatesana. Inona ny azo atao koa atsaraina ny fandraisana tanana ny vehivavy bevoka na hiteraka na avy miteraka satria be da be ny olona koa efa miteraka somatsara izy ary any amin'ny hôpitaly nefany rehefa miteny hôpitaly tsy miteny hôpitaly-panjakana établissement de santé ny teniko mety hoe eo amin'le après le fiterana izy vao tonga ny complication dia iny mety mahafaty anazy na mahafaty an'le zanany. Ankoatra ny ezaka avy amin'ny mpitsabo sy ny ministera tompon'andraikitra, entanina ihany koa ireo vehivavy manomboka amin'ny fitondrana voaka hatrany ampiterana anara-maso akaiky ny fahasalamany. Mila fanampiana maika hiaingony irina ireny mpianakaviana iray lazona retina vokatry ny heriatra nahazo azy eo amin'ny tongony. Voaterina tsara tamin'ny fianarana avokoa ireo zanany misa 4 izay vao roa taona monja ny kely indrindra. Efa lany volany eo ampelantanan'ny fianakaviana ka manao antsoava amin'ireo malala-tanana izy sy ny ankohonany. Itsabo azy fanadihadiana mikasika izay ny Ilarina Solonyaina. Efa roa taona izao no tsy tafatsangana teto am-pandriana intsony haingony irina. Renim-pianakaviana iray 13 taona ary mananjanaka 4 monina amin'ny fokontany Madio kely, commune Dablava, distriktan'ny Miandrovazo, vokatry ity ratra mahazo azy ity. Fa misaviana hoy izy nahazo azy. Efa nanao ny fitsaboana mifanaraka amin'izany izy ireo, saingy tsy nahita ambokany. Nanao ny fitsaboana tany amin'ny mpitsabo indray, saingy vao maika ny aniomby ny aretina. Raha tongotra dia miendaka be ny tongotra ilany tena miendaka be tena samisy hoditra misy fa nofo isa mitanga eo. Izy zany atao hoe rodis tamin'ny ankapobeny dia atao hoe tsy fanazy angala fitsaboana dia niakatra le izy fisy rodis mety amboany. Eo dokotera efa natao aby ny rehetrarehetra manontolo dia efa afa-po dia efa kino pelantanan'Andriamanitra zao sisa dia mpiandro ao miasa ato mivavaka. Eritoana sy tapany latsaka ray volana zao. Sisa aloha dia tsy fantako aloha dia mba hoe atony fa tena le hoe disadisa tsy misy. Tody fahasahiranana tanteraka hiaingony irina sy ny ankohonany amin'izao fotoana. Mamboly sy miompy ny fotom-pivelomany, saingy tsy afaka manao na inona intsony ny tenany tao anatiny 2 taona latsaka izao. Voaterina sahatra tamin'ny fianarany avokoa ihany koa ireo zanany miisa 4 izay vao 2 taona ny kely indrindra noho ny fahasahiranana. Mamboly na fivelomanay zao. Eritoana sy tapany izay tena sady tsy mahavoaka ny trano fa dia atra trano eto am-pandrena tsy mahay mitsotra le tongotra fa mivokona be iny. Mbola nampinono tamin'izany mbola iambolana izy noany no narariny io. Tena aloha zao dia tena vadika hoe sahirana be ko mivola lany fitsaboana tsy mahavita ny asa tory mivady sahirana be amin'ilay fitsaboana. Ny ankizy mbola mianatra? Mianatra tsony. Ray volana naparary azy efa nidanona fianarana. Tena ny préveny katolika izy dia tiaraka anay tsony le kolasy dia nadanona sady tsy tiarakaratra hatrany. Manao antsoavo amin'ny mahalala-tanana sy ireo tsara sitrapo hiaingony irina sy ny fianakaviany ahafahana manao ny fitsaboana. Tonda maefa zanako marary io ary bavaka haingy. Dia miresaka aminareo satria efa nany ny ampelantanana izay hitako izay atao. Efa eo 2 taona latsaka kely izay naparary azy dia nany ny ampelantanana dia mangataka aminareo mpitondra maefa aminareo faratapony amin'ireo ambony any na amina fivavahana zany dia mangataka aminareo fa efa nany dia mitarainy aminareo saotra aminareo miloha amin'ny fitiavana rehetra dia misaotra tompoko. 033 40 047 78 misoratra amin'ny anarany haingony irina. Io ny laharetarby ahafahana mandray ny fanampiana avy amin'ireo izay tsara sitrapo ary miandrandra izany fatratra hiaingony irina sy ny ankohonany araka ny antso nataony. Nisy ny vara eventy teo ihany koa ny vakivakim-bolana ny volatsivaky. Fomba fifanakalozana ara-bola teto Madagasikara mialohan'ny nisy ny vola taratasy voalohany teto amin'ny tsika. Tamin'ny taona 1970 ny voatra mifanaraka ny tantaran'i Madagasikara ny fivoaran'ny fampiasana vola. Nanomboka tany amin'ny takalo hatrany amin'ny fanontana vola taratasy. Arahintsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny fitin'izay. Mialohan'ny natongavany vola taratasy tamin'ny taona 1970 karazana fifanakalosana tamin'ny alalan'ny takalo no natao. Nisy lanja ny fifanakalosana tamin'izany fotoana
fomba izay azo lazaina ho avo lenta raha ny fanazavany tompon'andraikitra iray teo anivon'ny banky Foibe. Ny vary akotry na vary iray venty no ambany indrindra, miakatra any amin'ny voamena izay vary akotry 300 zany satria rehefa nampiasa système de division zany malagasy na hoe fizarana resaka vola zany na dia hoe mbola tsy nampiasa vola azy. Ny vary akotry zany ny système le unité ambany indrindra zay atao hoe vary iray venty. Dia ny vary akotry zany lanjaina zany le vary akotry iny dia zay atao hoe vary iray venty. Dia ny vary akotry anankifolo no atao hoe vary folo venty. Dia ao tenatena zay mbola misy hoe vary fito venty, vary dimy venty. Dia ny vary akotry 300 zany zao no voamena. Dia fa raha ohatra zany hoe dia miakatra ihany zany le unité ka raha ohatra ka le hoe voamena ny unité dia ohatra hoe 2 voamena, 3 voamena, 4 voamena. Dia miakatra ihany zany le unité dia misy ny voamena, misy ny venty, misy ny sasananga, misy ny skady. Rehefa tonga ireo tansambo nitondra ny vola fotsy sy natakalomby, nanomboka teo no nozaraina arabakiteny ny vola vy, ny forona ny vola tsivaky sy vakivakim-bola. Ity fizarana vola ity izay manaraka ilay fizarana tamin'ny andron'ny takalo ka ny ariary an-trano ambony indrindra amin'ny vola tsivaky. Ato zao misy tokazo vola vany vy. Toy zao Tanamasambo vola vany Meksika. Zany misy karazana be io zany fa ny ankamaroany zany vola frantsay, vola italiana, vola manafaka Meksika sy Bolivia zany ankamaroany ampiasaina teto Madagasikara. Rehefa tonga teto zany ireo dia tonga dia nampiasain'ny malagasy le système fizarana vola taloha izay efa misy zany. Ny vakivakim-bola zany izay manaraka n'ilay fomba fizarana ihany tamin'ny andron'ny takalo zany hoe ny ariary zany ny vola lehibe indrindra zany ilay vola tsivaky dia manaraka azy ihany hoe vakivakim-bola apa-efany apa-valo ohatr'izay. Efa nanana karazana portefeuille kely zany le malagasy tamin'ny komby izy dia ao zany le vakivakim-bola kely dia rehefa mitsena izy zany dia le vakivakim-bola iny zany no entina nampiasaina ohatran'ny hoe solon'ny vola zany tamin'izay fotoana izay. Nanomboka tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany nahatongavan'ny Frantsay no niova indray ny fampiasana vola teto an-toerana. Namoaka didy izy ireo tamin'ny taona 3,700 ary tsy azo nampiasaina intsony ny vakim-bola ary namoaka vola voalohany ho an'ny malagasy. Nisy akony tamin'ny fanamboarana vola malagasy ny ady lehibe miisa 2 raha ny fanazavana hatrany. Zona timbre mihitsy no nampiasain'ny vazaha tamin'izany fotoana izany, nampiasaina vola eto Madagasikara. Dia nampiasan'ny timbre eto izy misy atao hoe vola alika tamin'ny voalohany. Dia tesitra malagasy satria hoe vola aveo alika sary eo ambony dia aveo novaina vola omby izy rehefa aveo. Fa tamin'ny 1925 no nitsangana amin'izay atao hoe Banque de Madagascar. Io zany no entité izay migéré ny fambolana ny fampitana vola teto Madagasikara dia namoaka an'ireto vola reto ny Banque de Madagascar izay Banque de France manamboarana azy any an-dafy zany fa entina misampy makatỳ Madagasikara ampiasaina eto Madagasikara dia misy reto dia maromaro reto. Tamin'ny 1926 nanomboka nampiasaina le izy. Tamin'ny deuxième guerre mondiale indray tamin'ny 1939 nanomboka tany amin'ny 41-42 tany nanomboka tsy misy tsony indray ny vola ampiasaina zany satria tsy tonga ny fanafarana vola avy any an-dafy dia namoaka n'ilay atao hoe vola baoritra indray ny frantsay imprimé les local io zany hoe ny gouverneur ny Banque de Madagascar sy ny caisse zany miaraka manao soy an'le vola hoe soisoratana mihitsy zany vola nampiasaina tamin'izany fotoana izany tanatina crise zany zay hoe vola baoritra. Niditra tanatin'ny zone franc Madagascar tamin'ny taona 1970. Vola iray Banque Madagascar et Comores no nampiasaina tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Rehefa nahazo fahaleovantena tamin'ny taona 1970, niezaka naleo teny ka tamin'ny taona 2019 vao nisy ny vola voalohany nisy ny sarin'ny filoham-pirenena Siranana teto Madagasikara. Ny taona 1770 no nitsangana ny Banque Foibe ny Repoblika Malagasy niala tamin'ny zone franc i Madagasikara ary nanana ny sandam-bola FMG tamin'ny taona 1770. Raha ny fanazavana hatrany, isany mahalafy ny fanotana ny vola malagasy ny fametrahana ireo singa samihafa izay mampiavaka azy ireo amin'ny vola sandoka, misy avalo izany famantarana izany amin'ny vola taratasy amin'izao fotoana.
Amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary tratrany ora mikizandray ny tapany atsimon'ny Brezila amin'izao fotoana izay efa nitondra takaitra tamin'ny tondra-dranogoavana mitombatra anaraka izany fahavoazana ary manano sarotra ny famonjena vona. Raha iverinana nampiakatra ireo renirano ora mikija nanomboka ny fiandohan'ny volana tany atsimon'ny Brezila raha ny tatitra farany nataon'ny tompon'andraikitra tany Antoerana. Mahery ny roa tapitrisa ireo olona voakasika ny tondra-drano eny amin'ny 30 ny maty ary enina sy valonjato ireo naratra vokatra izay. Sy tompom-bavy no mamarana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV eo amin'ny ity alina ity. Isoraka ianao niaraka tamin'ny tenako hatramin'ny fano amin'ny ity alina ity. Mamay fotoananao aro amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.